Vavaka sika tompo. Sotranao zahay Andriamanitra, raisy zanaka ny fanahy masino noho ny fitiavanao, dia navoronao eto indray ny zanaky ny fifoasana, manerana ny lafivaliny nosy. Sotranao koa ny famindramponao izay nanomezanao fotoana ho anay hiainoana ny teninao. Ngataka ny fanahy ny fahendrenao Jesosy. Ianao no hiteny aminay amin'ity alina ity. Mampahery anay, raha-nome fampaherezana ho an'ny kristianina maro izay miatrika ny adidy aman'andraikitra, indrindra fa reo asa izay azo lazaina fa hisedrana zavatra maro. Ngataka ny fanenao masina, zany no handrindra ny fiainanay. Da io ny teninao Jesosy amin'ity alina ity, tondra fanavaozana sy hery ho an'ny zanakao. Menaranao Jesosy mangatana amin'izany. Amen. Araka ny hitasika ao amin'ity programa ity, eo amin'ny toriteny fa 120 firma sika zao. Toriteny fa 7ambinifolo, izy vao ve zany? Fa 7ambinifolo azafady. Dia dada Rakotoarisona, filoha Tobilehibe Manolotrony. Dia araka ny fantatra moa sy tonga io olona io, dia ny zareo tompona andraikitra amin'ity isan-keritaona ity no nanolotray an'izany anjara toriteny zany, izay pastora mpitondra filevana Lokomby. Dia raisina mampanetretena izany anjara izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarasika ho toriana amin'ity alina ity, dia hitasika ao amin'ny boky Petera voalohany, epistily araka ny Petera voalohany, toko 5, dia vakina manomboka amin'ny andininy 5 dia sahatra amin'ny andininy 12. Petera voalohany, toko 5, vakina manomboka amin'ny andininy 5, sahatra amin'ny andininy 12. Aminaran'i Jesosy, ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa, dia manaikeny loholona, eny samia misikina fanetretena ianareo ka mifanompoa, fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Ho amin'izany manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra, mba hanandratana ianareo amin'ny fotoan'andro, ary apetrao aminy fanahianareo rehetra, fa izy no miahy ianareo. Mahonona tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona, mitady izay arapany. Tohery izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahorena izany dia manjo ny raha alainareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahorena vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Iray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia faly miarahabansika ry havana, tafaona eto indray amin'ity arivo ity, amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao,
izy no anymehery asika mandrakariva sy hitay asika ary amelombelona ny finoantsika ary afasika koa manatanteraka ny asa zay efa ny antsoan'ny tompo asika araka ny andininy voalohany amin'ny toko voalohany amin'ity epistily ity dia nosoratana ho an'ireo mpivahiny monanina mpielezana ity epistily ity. Samy nomena ity epistily ity avokoa araka izany na Ziosy na Zentilisa, ary izany no anaovana ity epistily ity ho an'ny rehetra nandalo fizahatoetra ireo kristiana nampielezana ireo ka mibahatoerana amin'ity epistily ity ny ho fampaherezana ireo kristiana zay mandalo fizahatoetra. Ary sy vitan'izany mibahatoerana ato ihany koa rehefa misy ny fampaherezana dia sy maintsy misy koa ny fampiorenana mafy izay ataon'ity apôstôly Petera ity manoloana izany fizahatoetra zay mahazo ny kristiana nampielezana zany. Natoinona fanenjehana na teo koa aza ny fakapanahy dia ampaherezina ireo kristiana tratran'izany mba sy hivadika amin'i Jesosy izy. Io no zava-dehibe asongadina manokana amin'ity epistily ity. Asongadina araka izany ny mahaolom-boafidy ny kristiana nofidiana talohan'ny nahariana izao tontolo izao izy, ka fanehoana izany no nahatongavany ho kristiana. Isika tsirairay reto izay tonga kristiana dia efa nofidian'Andriamanitra hatramin'izay ary tonga olona fanjakan'Andriamanitra miara-monina aminy ary eken'Andriamanitra ny famonjena azy. Io no zavatra hita voalohany indrindra amin'ity epistily ity. Koa mampiavaka ity epistily ity ny fananan'ny kristiana fanantenana na dia miatrika fisedrana maro samihafa azy izy. Niza kristiana riavana tratra ny fisedrana samihafa, ao ny fizahatoetra, ao ny fakapanahy, ny zava-mazoa rehetra eto amin'ity fiainana ity dia izao ny mino an'i Jesosy sy maintsy manana fanantenana. Zava-dehibe amin'ity epistily ity ihany koa zany. Niorina amin'ny fisanganan'i Jesosy tamin'ny maty izany fanantenana izany, satria nisangana tamin'ny maty Jesosy dia miara-misangana amin'ny maty koa ny mino azy, ka amin'izay dia sy maintsy mandova ilay sy mety simba sy mety lo maharitra mandrakizay ary sy misy loto sy mety levona izany lova omeny Jesosy ny olona miorina amin'ny finoana azy izany. Izany no sy tokony hametrahan'ny kristiana rehetra na iza mino sy manaraka an'i Jesosy
ka ametrahan'ny kristianina sasany ihany ny resako eto a. Misy ny kristianina mametraka ny fasana ho fiafaran'ny tantara. Fa tsy maintsy mandresy zany ny kristianina. Iraisika io hira fa 170 io efa resy zao na dia ny fasana azy. Ary io no iraisika rehefa isika mirany tena masaka. Nefa mampalahelo indraindray tavela ao anatin'ny fasana ny finoan'ny kristianina sasany. Olona tsy mino an' Jesosy zany olona zany. Mahatonga ny kristianina ho masina eo anatrehan'i Jesosy ny fahafantarana fa izay rehetra mino azy dia handova fiainana mandrakizay, satria masina Jesosy izay nandresy zany fahafatesany zany ho azy. Manana zo hanatona sy hidera ary fikitra an' Jesosy izay rehetra mino. Ary io no zava-dehibe resahin'ny filazantsara, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Manana zo handova fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ary izany indrindra no takiany Petera eto, mba ho tafalasaka amin'ny olona izay efa antim-panahy, matotra, mahatoky ao amin'i Jesosy izany tenin'ny filazantsara zany. Ampianarina sady aorina fa ny kristianina antim-panahy, matotra, sy miresaka ny tanora fanahy mihitsy izy eto. Fa ny zavatra lehibe dia ny fahafantarana fa ny olona antim-panahy ao amin'ny tompo dia matoky sady matotra fa tsy maintsy handova ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ampianarina ny tanora fanahy mba hahay anatina an'izany fahamatorana tsara indrindra zany. Manoloana izany ry havana, dia manafatra matanjaka ny tenin'Andriamanitra eto. Manetrehetena eo ambany tana maherin'i Jesosy ianao. Io lay afatra matanjaka. Aza manahiny amin'ny fitazonan'i Jesosy ianao, indrindra fa ho antsika zanaky ny fifoazana, dia misy ny fotoana na ny fomba ahafahan'i Jesosy mitazona anao amin'ny fiangonana. Mahereza amin'izany fa ilain'i Jesosy ianao mba tsy hamositra ny tananao aminy, ary izy kosa tsy hamositra ny tanany aminao. Io lay tanam-pahasoavana izay takian'i Jesosy mba ho tafalasaka eo amin'ny kristianina izay manaradia azy. Tsy vitan'izany, rehefa Jesosy no mitazona ny kristianina anankiray, dia tsy misy zavatra atahorana isony na dia kely azy. Ny zanaky ny fifoazana rehefa mipetraka ny atao hoe olon'ny fiangonana, matoky an'i Jesosy izy, matotra ny finoany, ary rehefa mipetraka tsara zany atao hoe tena finoanan'i Jesosy nisangana tamin'ny maty zany, velona ny fanantenany. Ary indrindra ny loha hevitra lehibe izay resahana amin'ity epistily araka ny Petera ity, aminary zareo mpandinika dia antsoina hoe epistily ny fanantenana ity epistily ity. Ary zava-dehibe tokoa no ahitasika izany, fa ny olona manana an' Jesosy tsy maintsy manana fanantenana. Zava-dehibe no ahafantarasika izany araka ity epistily ity. Aza manahiny amin'ny fitazoman'i Jesosy ianao ny zanaky ny fifoazana. Arao ny fomba hitondran'i Jesosy ianao, na dia indraindray aza mety tsy ho takatrao zany. Entin'i Jesosy mitanila amin'ity toerana ity isika,
dia mahafinaritra ny fandehanasika eto mihaino ny tenin'Andriamanitra. Izay ny zavatra mahafinaritra eto. Ao ny lahateny, ao ny fampianarana, ao ny toriteny. Dia manakohako ny lahateny ireo mpanompon'Andriamanitra ny amin'izany Jesosy izany. Indrisy anefa ry havana, mampalahelo indraindray fa etiany no mampanakohako ny sasany. Miala eto izy hafa ny raha amboarina. Mahamenatra io tompoko. Ry havana, zavatra isotonana ny saisika eto dia ity: manana fanantenana ny amin'i Jesosy ianao. Apetrao aminy fanahianareo rehetra, fa izy no miahy anareo. Izy no miahy anareo. Miahy. Ny zava-dehibe ao anatin'izany dia ny fandraisan'i Jesosy an-tanana ny olony izay manaiky azy. Zay ny zava-dehibe amin'io miahy io. Ary dia voasorosoritra ary amin'ny filazantsara io hoe aza manahy, aza manahy, aza manahy. Hitasika agny ve io? Dia ny zavatra hita ao anatin'izany aza manahy zany dia hoe kasao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy anareo ny zavatra rehetra. Sy ao ve io? Zao teneniko matetika, isika kristiana rehefa mivavaka indraindray, manao vavaka latasa zay, dia mangataka, dia mangataka, dia mangataka. Amin'ny faraparany raha ohatra ka sy azony ny raha angatahiny igny, dia mimonomonona izy. Dia indraindray rehefa misy ny zavatra angatahinao, sy ny omeny Jesosy ianao indraindray, fa hafa, dia hoy ianao hoe sy izy ity. Izy vao io, fa sanao ny mibaiko an'Andriamanitra amin'ny tiany hatao aminao. Aza manahy. Fantatry Jesosy ny zavatra antonona ny zanaky ny fifoasana. Matetika manao ohatra, rehefa isika mividy zavatra agna-bazara, dia vidiana eka aloha ny zavatra zay tokony ho vidiana. Dia ohatra hoe hanin-kotrana no vidiana, dia azonao ny tena no vidiany ny volanao, zay ianao voasahy mitako hoe inona ny takiana magnaraka io? Nomena kadô. Zay kadô. Sy antery io, magnome ny tompony sara, sy magnome ny tompony sara. Isika kristiana tadio sara fa novidiany Jesosy tamin'ny rano ianao. Azonao ny fanjakan'Andriamanitra vokatry n'io ry havako. Izay nampikasavy ny filazantsara hoe kasao alohan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo ny zavatra rehetra. Kristianina firifiry no vekana kadô. Ny kadô no mampiazakazaka ny maro ankehitriny. Omeo an'izao Jesosy, omeo an'izao, omeo an'izao, omeo an'izao. Voarainao ve ny tomponao? Rehefa misy ny sy mahazo ny kadô takiny amin'i Jesosy dia mametraka fialasiny amin'i Jesosy izy, kaiky sy nomenao anahy Jesosy ny raha nangatahiko taminao. Engako anao. Sy mpivavaka zany olony zany. Sy zany ny vavaka tompoko. Ny vavaka dia misongadina mivavaka nampianarin'ny tompo hoe hatao aneny sitraponao. Ho vao io la mahay koa anao. Ny olona manao ny sitrapon'i Jesosy dia
izay zavatra atobako Jesosy aminy eo dia raisiny aby zay. Izay ne mahafinaritra amin'ity vavaka ity, apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Aoka izay fomba hitondran'i Jesosy asika dia raiso ampanetretena zany, na sara io na rasy io, lalana hitondran'i Jesosy anao. Be dia be sika mivory eto Akaramalaza, samy manana ny fomba nentin'i Jesosy ny ansoana sika isika tsirairay reto, samy manana ny azy, sy mitovy io indraindray, ary ny ankabeazany tena sy mitovy. Izay tsy fitovian'izay nefa rehefa tonga eto am-piangonana tsika manaraka ny tenin'Andriamanitra, zanaky ny fiangonana, dia zanany mitovy daholo sika na rehefa tonga ato. Ary io mahafinaritra, mitovy aby rehetrarehetra. Fa ny fomba nisotonan'i Jesosy anao tadidio tsara fa misy loharano eo. Zay ny mahatonga ny Saia mampasay hoe sarovo ny vatolampy sy ny atilavaka zay niadiananao. Ampahatsiarovin' Jesosy anao izy amin'izao tenin'Andriamanitra zao. Mampalahelo ry havana fa kristianina maro no lasa mivarilavo ka tsy mahatanty ireo mena miraviravy izay alefa ny divoly amin'ity tany ity. Hatramin'ny olom-boafidy aza misy tratran'izany. Ary io ny zavatra mampalahelo resahako eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Hatramin'ny olom-boafidy misy mivadika amin'izany. Manakoako eto Akaramalaza isa-taona ny hoe ny hivadika aminao ataoko, mba zakanao avao ma io? Zakasika ve io? Ka mihirana io raha ohatra ka tsy mahazaka le teo, tandreo misy hirana io. Fa ny zanaky ny mino, zanaky ny fifoazana, zakany. Dia be dia be ny kristianina mialokaloka, mba ny zavatra sarasara mba metimety amin'ny fiainany ihany ny tokony hivavahana am-piangonana, fa rehefa mba hoe zavatra mivesabesatra, seho izy. Fifaliana, zavatra mahafalifaly azy, dia masaka ny iram-pivavahany amin'iny. Fa rehefa toziny somary mangidingidy, velomanao Jesosy, pisiko isika fakahita, pisiko mibebaka. Ry havana, miatrika fahavalo telo lehibe isika hoy Lotera. Devoly izao tontolo izao nofo. Ny anankiray ihany no voaresaky Petereto, dia ny devoly zany. Zay no resahany Petereto. Ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona merina mitady zay harapany. Nefa ny resako teo dia hoe devoly izao tontolo izao nofo. Ny anankiray avao ny kitisika. Manambara izany fa ny zava-dehibe izay tazoman'ny kristianina eto dia mila hitazona an' Jesosy mafy isika rehefa hiady amin'ny devoly. Misy sary anankiray ry havana, asehoko asika eto ka maraparanina n'ity toriteny ity. Manambara isa masina ny isa fito. Anehoana indrindra ny hazo fijalian'i Jesosy zany. Zay ny isa fito. Ny olona miala an'i Jesosy dia mikisaka izy.
dia firy magnaraka ny fito? Valo. Numéro 8. Fahavalo. Ny devoly no fahavalon'ny kristianina. Dia rehefa tratrany ny devoly ianao dia inona no tokony atao? Verena. Fa tsy nahay nagnisy ianao zay. Dia akisako ihany. Iza tontolo zao indray rehefa misy ny zavatra manzo azy eto amin'ity fiainany ity, ireny olona mbola tsy mahafantatra an' Jesosy regny zany, dia mikisaka izy. Rehefa voan'ny fahavalo izy, indrindra fa misika amin'ity fariparitra itiky, dia io ny zavatra mipetraka hitako manakoako ato. Rehefa izy ny voan'ny fahavalo, dia mikisaka amin'ny numéro 9 indray izy. Ino zany zay? Fahasivy. Dia iza ny fahasivy izy? Iza ny fahasivy? Tompony tany ozy ny numéro 9. Asa iza koa nampianatra an'izany? Dia ahoana ny fahitan'ny kristianina ny Salamo 420? Ahoana ny voalaza ao? An' Jehova ny tanitra izay rehetra mahita fahasivy koa ny sasany. Dia lasa mamatafantana izy, ary io ahitana kristianina mivarilava. Dia tahaka ilay zanak'adala ny fahitana azy, mipetaka isia mipetaka iroa dia mirafitra ery. Dia lasa sisy toerana zay mba hahafahany mifahitra. Zay ny tenenana eto hoe miverena. Tadiditsika na eto ilay tenin'ny Isaia: zaho efa nandevina ny fahadisoanao hoy Jehova, tahaka ny fandevina ny javona ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Miverena amiko fa efa nanavitra anao. Inona no atao ry havana? Rehefa misy ny fahavalo mamely anao eo amin'ny fiainantsika andavanandro, na amin'ny tokantrano, na amin'ny toerana misy antsika tsirairay, na agnam-piasana, amin'izay rehetra andehananao, dia zaho no afatry petereto. Ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona merina mitady zay arapany. Ahoana ny toyiny? Toero izy. Dia aoka iorina mafy amin'i Jesosy ianao. Io no afatra lehibe. Indrisa nefa ry havana, rehefa tsy mahatsiaro mitodika an'i Jesosy ianao noho ny asan'ny devoly, dia ikisaka zavatra hafa ianao, ikisaka amin'ny zavatra izay voaresako tery aloha zany. Iza no mampianatra ny kristianina an'izany zavatra izany? Ny devoly no mampianatra an'izany. Zentilisa no manao an'io. Isika kristianina, dia izaho agnambaran'ny soratra masina, fantatro izay inoako. Dia ahoana indray ny fanevantsika amin'ity isan-keritaona ity? Tadio manomboka androany io amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io. Ny zava-dehibe dia izaho ry havana no anaovako antsy farany eto, ny mba hiorenana mafy amin'i Jesosy. Io indrindra no anaovana antso ao amin'ny filazantsara izay resika ombieny amin'ny fiantsona masina. Io fiantsona masina io dia miantso ny zanaky ny fifoazana ho an'izay rehetra manatona an' Jesosy. Dia izao no ataony hoe: izay manatonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Fa matoa misy ny olona anankiray izay ho lavin' Jesosy, tsy nanatona anazy ianao fa nanatona. Niverina nagnomba amin'azy fizaliana. Rehefa miatakataky sika amin'ny tsy fanaranan' Jesosy, dia tadio sara vatany vao miala kely, iray segondra anao miataka an' Jesosy, misy devoly mamagny silitra eo: misahagna moa.
ataovy zay teneniko zay la mahasahy ianao. Ny zava-dehibe ny ampahirezan'ny Peterasika amin'ity androandroany ity ry havana, ny mba iorenana mafy amin'ny finoanan'i Jesosy izay takina amin'ny zanaky ny fifoazana. Rehefa rasorina ny kristianina dia misy zavatra hafa indray hanorina azy. Rehefa sara orina anao dia izao gn'ambaran'ny apôstôly Paoly, sy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy, ry zanaky ny fifoazany. Fotoana ahafahasika manatona an'i Jesosy zao. Aza de variagna loatra io no afatra lehibe io. Ty fiainany ity dia maro ny zavatra mifamaofao isan-karazany eto. Dia ho an'ny kristianina sy velom-pinoana dia mora hailangilany regny fampianarana maro samihafa. Ary tsy vitan'izany, na dia nanaiky an' Jesosy ho tompony izy dia sahy mivadika. Zava-doza io. Fa ny zavatra lehibe ny ampiorenana mafy ny finoana kristianina mba tsy hivadika amin'i Jesosy. Io no zavatra lehibe takina eto amin'ity soratra masina ity. Manoloana izany ry havana, Andriamanitra miantoka ny fiainan'ny mino, irairay sika ao amin'ny tompo. Raha misy koa kristianina mahita ray hafa, diso adresa zany. Zay ihany. Ohatra gn'amaragnako azy farany dia zao: gn'olona anankiray firiny ray raiky, rehefa io lasa roa dia magnino io? Sisy io. Fa rehefa manana ray sika, izy gn'asiana amin'ny rainay zay ny an-danitra io, rainay zay ny an-danitra. Noho izany io ray ansoisika amin'ny vavaka ataosika isan'andro io, miantoka ny fiainanao io, apetrao aminy ny raha mampagnahy anao rehetra. Izy no miahy anareo. Voninahitra aneo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azo hatramin'ny taloha indrindra ko mandrakizay. Amen. Vavaka sika. Saotranao indrindra Jesosy tomponay, na dia sinisinina azy zahay eto amin'ity fiainany ity, amin'ny mahampanotanay dia manaiky ianao hanavitra sy hanafaka anay hamonjy anay mpanota. Ngataka ny fanahiny fahendrenao Jesosy, mba tsy ho fahazarana fiakaranay amin'ity toby lehibe kary malaza ity, fa tena fiankofana tanteraka eo apototry ny azo fizalenao. Mampahireza ireo kristianina rehetra izay miatrika ady mafana eto amin'ity fiainana ity, mba ho ampamirapiratina ho amin'ny voninahitra ao, na dia tsy maintsy misedra zava-sarotra azy izy. Angataka anao koa Jesosy, ny amin'ny olom-boafidinao tsirairay, mba hiazona mafy ny fanekena izay efa nataonao taminy sy ny fanekeny izany. Matoky zahay fa ombanay ianao. Anaran'i Jesosy.